Madagasikara dia rahantsika malala fa firenena goavana tao anatin'ny famokarana sy fanondranana kafe tany amin'ny taona 80 sy taona 90 tany. Tombanana ho 7 alina na 8 alina taona no kafe nahondrantsika tamin'izany ary isika malagasy no nitana ny toerana fahatelo aty Afrika sy toerana faha 20 maneran-tany tamin'ny fanondranana kafe. Zavatra hitantsika teo dia mampiasa ny teknika ny vitroplan mba ahafahana mampitombo an'ireo vokatra, mampitombo an'ireo hazo sy ny zavamaniry amin'ny fomba haingana sy tsara ary mifehy ihany koa ny resaka fahasalaman'ireo zavamaniry ireo amin'ny alalan'ny laboratoire izay avolenta sy arifomba. Tsokevitra izay hitantsika teto zany dia tsy ny fambolena na ny famadihana tany sy ny fanatsatoana voly ihany no tafiditra amin'ny famokarana fa ny fampiarana ihany koa ny siansa, ny fampidirana ny siansa eo amin'ny fanatsarana an'izay fomba famokarana izay zany dia tena zava-dehibe tokoa. Ka izay indrindra zany no nitsidihana an'ity toerana ity androany mba ahafahantsika mijery ihany koa ny asa izay ataon'ireo sehatra tsy miankina malagasy amin'izay anjara biriky hoentitra zareo amin'ny fampiroboroboana amin'ny famokarana izay. Ankoatr'izay moa dia tafiditra ao anatin'ny fanomanana an'ilay programa hamerenana ny fambolena kafe eto Madagasikara izao fitsidihana izao satria i Madagasikara dia rahantsika malala fa firenena goavana tao anatin'ny famokarana sy fanondranana kafe tany amin'ny taona 80 sy taona 90 tany. Tombanana ho 7 alina na 8 alina taona no kafe nahondrantsika tamin'izany ary isika malagasy no nitana ny toerana fahatelo aty Afrika sy toerana faha 20 maneran-tany tamin'ny fanondranana kafe. Ankehitriny anefa dia hitantsika fa manafatra kafe vaoniny isika eto Madagasikara mba hamatsiana ny tsena anatiny. Ny fambolena kafe nefany dia anisany voly tena mampidi-bola sy mampiditra tombotsoa ihany koa ho an'ny tantsaha malagasy ary raha jerena ny vidin'ny kafe amin'ny tsena maneran-tany amin'izao fotoana izao dia tena azo lazaina hoe avoavo tokoa. Ka noho izany mba hanatsarana ny fari-piainan'ny tantsaha sy ny fidiram-bolan'ny tantsaha dia ho averina sy ho amafisina ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny famokarana kafe eto Madagasikara na amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny na amin'ny faritra afovoantany ihany koa zany. Ka ireo kafe ireo zany dia kendrena mba hamatsy ny tsena anatiny sy hidirantsika amin'ny fanondranana ihany koa ka velaran-tany ray hekitara na 100 000 hekitara zany no kendrena ho averina ny fambolena, atsaraina ny efa misy ary hanao famokarana vaovao indray isika. Ny vokatra dia mitovy identique amin'ilay planty izay nomeny client. Fahatelo dikan'izany identique zany na production na ny forme na ny physionomie nina mitovy daholo na ny karaktera sy ny critère. Fahatelo dia productif ny plan mivoaka be satria raha mbola planty jeune plan izy zany dikan'izany manana ny herintsika rehetrarehetra izy hitomboana fa samihafa moa zany ny planty efa 10 taona sy zay zany ireo zany ireo zavatra anankitelo ny tena tombotsoa hanaovana ny planty vegetable. Tena vonona zay tegna mampiasa tena vonona zay satria ny ati-pisina io dia famokarana dia vonona izay amin'ny ny vision nanaovana an'ity tamin'ny tompoana zany dia hoe semence resy lahatra zay fa ny fambolena dia miankina amin'ny semence, mihatsara ny semence ny mampatonga ny fambolena andeha manaraka ny teknika sy ny tany sy fa ny semence raha misy teknika ka misy tany faran'izay tsara reo fa ny semence tsy tsara dia
tsy vokatra tsara kamiana azy zany antena io. Zay vonona ny capacité a efa miteny koa hoe 500 000 francs l'assistant production annuelle de mbola azo tokoa zany raha ilaina iny moa ny approval rehetra fa ao fa ny olona zany tsy maintsy manao formation zay a manao technicien zany tonga le vokatra fa zay aloha zany. Raha ohatra café fotsiny a densité en café zao eo amin'ny 2000 pieds à l'hectare eo 2000 à 3000 ngamba raha tsy diso fa mahavita bebe an'izany. Ny asan'ny vovifa amin'ny fanarana zany a miaraka amin'ny benja ny kafe ny mamokatra karazana zany zay. Dia rehefa vita zany a le karazana kafe zany a ny tsara paritaka eto Madagasikara zany a dia zay vao miditra amin'izay ny sehatra tsy miankina. Maromaro zany ny vokatra ny kafe enjena zany. Dia raha ohatra maromaro vokatra kafe enjena zany dia tsy maintsy misy plan maromaro no aparetiko amin'ny tantsaha. Dia ny fifandraisan'ny io toeram-pikarohana ambany fitahianan'ny ministera zany a sy sehatra tsy miankina zany no ahafahantsika manatanteraka zany a ny tanjony.